dia faly manolotra ny arahaba tomboky lahy sy tomboky vavy izahay eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ezahana moa zany ny andorana anareo eto ny fandaharana momba ny olana eo amin'ny mpifankatia eo amin'ny fanomanana ny Saint-Valentin izany. Ny resahantsika anio dia momba ny ataontsika hoe frigidité eo amin'ny vehivavy, izany hoe ny tsy fahafahan'ny vehivavy iray zany mahazo fafinaretana na manam-paniriana zany ny iroso eo amin'ny firaisana ara-nofo. Inona no mety mahatonga izany trangan-javatra izany? Misy antony anankiroa zany no mety hahatonga io trangana-retina io. Dia voalohany indrindra zany dia ny lafiny ara-biolojika, ary ny faharoa dia ny lafiny ara-psikolojika na ara-toetsaina izany. Ny eo amin'ny lafiny biolojika zany dia misy ny karazana aretina izay mety mahatonga ny vehivavy tsy harisika loatra, ohatra ny homamiadana eo amin'ny nono na eo amin'ny fitaovam-pananana, eo ihany koa ny aretina izay vokatry ny firaisan'ny lahy sy ny vavy, eo ihany koa ny pitsopitsony madinidinika, olana madinidinika ohatra ny candidose, ohatra ny champignon ao amin'ny taova mpananana. Misy ihany koa zany ilay tsiranoka fotsifotsy izay mivoaka ao amin'ny fitaovam-pananan'ny vehivavy ary mety miteraka fangididiana izany zavatra izany, ka mety miteraka koa ny fahalainana zany ny iroso amin'ny firaisana ara-nofo. Eo ihany koa ny fandidiana avy miteraka, ohatra hoe ngeza loatra ny zaza dia tsy maintsy nasiana fandidiana zany eo amin'ny fivaviana. Eo ihany koa ny faharerahana be loatra amin'ny firotorotoana amin'ny fiainana andavanandro. Eo ihany koa ny voka-dratsin'ny fihinanana fanafody, ohatra ny hoe ny antidépresseur, eo ihany koa ny diabeta sy ny sisa sy ny sisa. Ny eo amin'ny lafiny ara-toetsaina na psikolojika indray zany dia eo ihany koa zany ilay ataontsika hoe fomba fisainana angaha, hoe arakaraky ny fomba fisainana eo amin'ny tany iray, izany hoe ny vehivavy izay mahazo fafinaretana zany amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy dia eritreretina ohatra ny hoe vehivavy maloto, vehivavy janga, zay zany no ohatra ny hoe fieritreretan'ny fiarahamonina azy, ka mahatonga azy zany tsy dia miraika loatra amin'ny izay olana izay zany. Misy koa ny fahadisom-panantenana ohatra tamin'ny faharavan'ny fifankatiavana. Misy ihany koa ny sorisory amin'ny fiainana andavanandro. Eo ihany koa ny vady izay tsy mahay manambitamby loatra ny vadiny, miteraka olana betsaka ny fifandraisana ao an-tokantrano. Zany rehetrarehetra izany zany dia mahatonga ny vehivavy iray zany manjary tsy marisika amin'ny firaisana ara-nofo na tsy mahazo fafinaretana. Misy koa ny ohatra hoe matahotra ny ho bevoka, dia tsy manana farisihana loatra. Misy koa zany ny hoe tsy mahazo fafinaretana. Inona no zavatra tsara ho fantatra zany eo amin'ny toe-tenan'ny vehivavy zany amin'ny resaka firaisana ara-nofo? Ny tsara ho fantatra dia misy karazany roa zany ny vehivavy.
Mialatsiny fa tsy maintsy misy vary amin'anana kely ny fanazavana izay atolotro satria misy zavatra tsy voadika amin'ny teny gasy izany ny voambolana ara-tsiantifika. Misy karazany roa izany ny vehivavy amin'ny resaka firaisana ara-nofo izany dia misy ny vehivavy ataontsika hoe karazany amin'ny hoe atao hoe type vaginal, izany hoe ny fafinaretana izany azy dia ao anatin'ny lalan-jaza, izany hoe tsy maintsy voakitika izany ao amin'ny lalan-jaza vao izay izy vao mahazo fafinaretana. Misy koa izany ny ataontsika hoe karazany type clitoridienne, izany hoe eo amin'ny ilay tendrony eo aloha amin'ny fivaviana izany iny izany no tsy maintsy kitihana vao izay vao mahazo fafinaretana ilay vehivavy. Ka io dia ny fahaizan'ny mpivady miresaka, ny fahaizany raha misy koa izany fitiavan'ilay lehilahy an'ilay vehivavy dia tokony izy koa izany no mba mikaroka koa hoe inona no mety hanome fafinaretana bebe kokoa izany ny vadiny eo am-panaovana ny firaisana ara-nofo. Ny tsara ho fantatra koa izany dia ny hoe na inona ny karazan'ilay vehivavy na inona ny tsara ho fantatra tian'ny vehivavy rehetra rehetra dia mila fitiavana. Ka ny lakile dia any aminao rangahy ny hoe manome fitiavana, manome fanampitambiazana, mampiseho toetra tsara amin'ny vadinao izany mba hikolokoloana ny fitiavana hahatonga azy izany haharisika ny handeha hanao ny firaisana ara-nofo satria zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny tokantrano amin'ny fifankatiavan'ny mpivady. Tsy hoe akory hoe zato isan-jato dia ny firaisana ara-nofo no tena sambatra ny mpivady. Misy zavatra be dia be ao anatin'ny atao hoe tokantrano, fa isany zavatra iray lehibe izay tsy azo tsinotsiniavina izany ny firaisana ara-nofo mirindra amin'ny mpivady izany. Ka tsara ho fantatra ihany koa izany hoe ny toetoetran'ny lehilahy inona no mamparisika azy hiroso. Ny lehilahy dia mazava fa eo amin'ny maso, amin'ny fijeriny azy izany no matanjaka be izany amin'ny farisihana handeha any amin'ny firaisana ara-nofo izany. Raha ohatra ka vehivavy iray izay tsy nanahitra azy tamin'ny voalohany dia sarosarotra ihany ny hanaovan'izay trangan-javatra izay izany. Ka eo mantsy izany amin'ilay hoe tokantrano, raha ohatra ka tsy tena hoe fitiavana no norosoana fa mety hoe zavatra hafa, tombotsoa hafa manokana no nidirana tao amin'ny tokantrano ohatra dia mitranga ilay tsy fihetezana eo amin'ny lafiny ara-nofo izany amin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Misy koa izany ny toetra amin'ny lehilahy koa izany izay voajanahary ao aminy, tsy afaka hanova an'izay tsika. Ny lehilahy izany izy tsy afaka hieritreritra zavatra betsaka loatra izany. Izy tsy afaka hieritreritra hoe ahoana ny fomba ataoko ohatra ny hahatonga ny fafinaretana bebe kokoa, na ny tsy dia tena hoe any loatra ny azy izany fa somary mirona ao anatin'ny atao hoe fitiavan-tena. Ny lehilahy izany izany hoe ny fafinaretana ho azony ihany ny fantany. Kanefa isika vehivavy indray afaka mieritreritra zavatra betsaka, ka isika ihany koa no afaka mitady hoe ahoana ny hamahana ny olana manoloana ny zavatra
tranga-javatra izay miseho zany. Inona no tokony atao zany raha ohatra ka misy vehivavy zany izay mahatsapa ny tenany fa tena hoe tsy mahazo fahafinaretana izy mandritra ny firaisana ara-nofo. Rehefa izay zavatra izay zany no mitranga dia manatona dokotera ary tantarao azy ny olana rehetra izay tsapanao zany fa zonao ny manontany, zonao ny mikatsaka ny asambarana ho anao. Dia eo zany ny dokotera no mijery ny antony ka rehefa hoe antony ara-biolojika araka ny aretina, misy aretina mitranga dia ilay aretina zany no tsaboana. Rehefa kosa zany hoe nijerevana daholo ny fitiliana rehetra dia hita fa tsy dia misy zany ny olana ara-biolojika dia matetika zany any amin'ny olana ara-toetsaina zany no iatefan'ny olana. Resahantsika manokana moa zany ny momba ny menopause izay io zany matetika no olana mitranga amin'ny vehivavy, izany hoe raha ohatra ka taloha izy nahazo fahafinaretana tsara, tsy nisy olana tamin'ny fanaovana firaisana ara-nofo dia rehefa tonga zany ny menopause dia nanjary tsy mahazo fahafinaretana intsony izy ary miena ny faharisiana zany. Ka io zavatra io zany dia normal ara-biolojika zany amin'ny vehivavy. Inona moa ny atao hoe menopause? Ny menopause dia fijanonan'ny famokaran'ny ovaire zany ny ataontsika hoe ovule izay io no mahatonga ny vehivavy ho bevoka zany. Izany hoe ny ovule izay voatsimoky ny spermatozoïde avy amin'ny lehilahy zany no manome ny zazakely. Izany hoe raha fitinintsika zany dia rehefa manomboka ny menopause zany dia tsy afaka miteraka intsony zany ny vehivavy iray. Kanefa izany akory tsy midika fa vita hatreo ny fiainana hoe maha-vehivavy ny vehivavy iray. Raha ohatra ka tonga ny fotoanan'ny menopause, izay dia hevitra diso zany amin'ny vehivavy maro dia maro ny mihevitra fa hoe vita hatreo ny fiainany. Ary raha tamin'ny andro taloha na aty amin'ny tany mandroso raha zany tamin'ny andro taloha, rehefa hoe avoan'ny menopause ny vehivavy iray dia ohatran'ny hoe vita hatreo zany ny fiainany. Ary ny fiarahamonina mihitsy zany no ohatrany manilika azy, ohatrany hoe tsy dia misy ilana azy loatra intsony zany ilay vehivavy. Ka ny tena zava-doza zany dia ilay vehivavy mihitsy no mino an'izay toerana omena azy izay. Kanefa dia mampalahelo tokoa raha ohatra ka ianao vehivavy, ianao tompon-tena no andeha ino zany sy hanaiky ny toerana izay mety asian'ny fiarahamoninanao zany. Kanefa raha amin'ny andro efa mandroso ankehitriny dia tsy tokony hieritreritra intsony zany ny vehivavy ny hoe tsy misy ilananao intsony satria hoe tonga ny menopause. Fa ianao ihany koa no miezaka zany ny hoe tsy maintsy mitohy ny fiainanao. Marina aloha fa hoe tsy hitovy intsony amin'ny bika aman'endrika nanananao tamin'ny ianao 20 taona no bika aman'endrika nananao any amin'ny 20-80 taona, tsy mitovy intsony. Kanefa misy ihany ny ezaka izay afaka ataonao ampitohy ny fiainanao zany, ampitohy ny atao hoe fahafinaretana nananao amin'ny fiainana zany. Ka raha ny resaka
ménopause zany a no resahana dia betsaka zany hoe miena zany a ny farisian'ny vehivavy zany a misy antony be dia be zany io ao ambadikin'io a fiainan'ny farisiana io ka misy torohevitra maromaro zany a azoko aroso eto a ho an'ny vehivavy voan'ny ménopause zany. Misy ny crème vaginal izay ahosotra eo amin'ny fivavina zany a amin'ny ilay atao hoe fahamainana zany a misy eo amin'ny fivavina zany ka afaka vidina any amin'ny pharmacie io a afaka manontany pharmacien ianao a momba an'io crème io fa fantatry ny pharmacien rehetra ny momba an'izay. Momba ny olana eo amin'ny hormone satria rehefa voan'ny ménopause zany a ny vehivavy a dia miena zany a ny famokarana ny hormone estrogène sy ny progestérone na hoe tsy misy intsony ka eo zany a no mila ny hoe manome pile zany a ny dokotera manome comprimé na manisy patch izay mitondra ireo hormone reo zany a ho an'ny vehivavy ka nefa tsy ny rehetrarehetra ihany koa nefa no mahazaka ny hormone io ka anjaranao zany a ny miteny amin'ny dokotera raha ohatra ka misy trangan-javatra hafahafa zany a hoe miseho zany a rehefa mampiasa ilay hormone ianao dia afaka miteny amin'ny dokotera dia izy a no mahita izay fomba asorony an'iny fampiasana hormone iny zany. Eo ihany koa ny fisakafoanana ara-pahasalamana izay efa averimberiko foana zany a eto amin'ny fandaharana Jean Forest santé dia ny fihinanana ny voankazo sy ny legioma zany a dia ilaina dia ilaina tokotrany a eo amin'ny vehivavy voan'ny ménopause zany satria ireo no mitondra ny otrikaina izay mamelombelona ny sela ao amin'ny tenantsika olombelona zany ary koa miady amin'ny atao hoe aretina ny diabeta ny fiakaran'ny tosi-dra satria ny rehefa miena zany a ny estrogène dia tsy misy intsony zany a ilay mpiaro ny lalan-dra eo amin'ny vehivavy satria ny estrogène no miaro ny lalan-dra teo amin'ny vehivavy tamin'ny fahatandroany ka rehefa tsy misy intsony zany a ny hormone estrogène dia iny matetika no miakatra tension miakatra tosi-dra ny vehivavy mirongatra ny diabeta sy ny sisa sy ny sisa. Ilaina ihany koa zany a ny fisotroana ronono sy fihinanana yaourt eo amin'ny vehivavy voan'ny ménopause satria iarahantsika mahafantatra fa ny ménopause dia mety miteraka ny ostéoporose. Ny ostéoporose dia ny fahavakisan'ny taolana zany satria manjary marofo ny taolana eo amin'ny vehivavy zany amin'ny fotoanan'ny ménopause ka mety izay lay trangan-javatra indraindray ohatra hoe mianjera tsy dia misy hoe dia tena hoe fianjerana sarotra be manao ahoana dia potika ho azy eo ohatra ny taolan'ilay vehivavy matetika amin'ny ménopause no hitrangan'izay toe-javatra izay ka izay no antony tokony hisotroany ny vehivavy ronono zany izay mitondra ny otrikaina calcium. Eo ihany koa ny fihinanana ny voamaina izay apresiana dia apresiana tokoa zany eo amin'ny vehivavy amin'ny fotoanan'ny ménopause.
Misy ihany koa ny fanatanjahantena, ny danse aérobika izay tsara dia tsara tokoa ary mampiakatra ny libido na ny faniriana hiroso amin'ny firaisana ara-nofo izany. Misy koa ny yoga sy ny méditation izay ahitana tombontsoa betsaka zany aty Amerika Avaratra. Aty amin'ny tany mandroso zany dia efa betsaka ny vehivavy izay mikojakoja ny vatany sy ny toe-tsainy zany amin'ireo taranja ireo ary dia tena nahitana vokatsoa betsaka tokoa. Misy koa ny comprimé Herbalife ohatra ny Danquay izay amidy ato amin'ny Jean Forêt Santé tsy tany amin'ny étalage. Ny Danquay zany dia manampy be dia be zany amin'ny vehivavy voan'ny ménopause na ny vehivavy koa zany izay manana olana eo amin'ny fadim-bolana zany. Ohatra hoe marary kibo isaky ny tonga ny fadim-bolana na hoe matsiaro reraka alohan'ny fadim-bolana. Io comprimé Danquay io koa zany dia afaka manampy betsaka indrindrandrindra koa amin'ilay atao bouffée de chaleur. Bouffée de chaleur dia miakatra ny hafanana zany rehefa voan'ny ménopause zany ny vehivavy iray ary rera-dava ary misy fiantraikany any amin'ny ati-doha koa io satria kizintinjitina miha-masitsika zay zany sorena lava ny vehivavy voan'ny ménopause. Misy koa zany ny comprimé izay afaka vidina any amin'ny pharmacie koa zany ny huile d'onagre. Manampy dia manampy koa zany io amin'ny fampihenana ny olana izay misy eo amin'ny vehivavy voan'ny ménopause. Misy koa zany ny hibiscus izay efa nazavako teto amin'ny fandaharana Jean Forêt Santé ny fanaovana ny dité ny hibiscus. Eo ihany koa zany ny psychothérapie izay matanjaka dia matanjaka tokoa zany amin'ny fiatrehana ny ménopause satria manimba ny toe-tsain'ny vehivavy maro zany ny fieritreretan'ny tenany zany fa hoe antitra izy zany. Izany hoe manoloana ny vatiny izy dia ohatrany mahatsiaro, ohatrany hoe latsa-danja zany ny bika aman'endriny, mahatsapa zany izy hoe ohatrany hoe mihena zany ny fitiavan'ny vadiny azy indraindray nefa mety hoe ny sainy no mieritreritra an'izay zavatra izay fa mety tsy izay akory no hoe ao anatin'ny eritreritry ny vadiny zany. Eo koa zany ny olana misy eo amin'ny fanambadiana izay mety manelingelina ihany koa zany ny faharisian'ny vehivavy zany hiroso eo amin'ny firaisana ara-nofo. Misy koa ny harerahana be loatra zany amin'ny rotoroto amin'ny fiainana andavanandro, ny fanenjehana ny tokantrano, ny fikarakarana ny ankizy, ny asa etsy an-daniny, ny fanenjehana ny asa izay atao ao an-tokantrano. Zany rehetra rehetra zany dia mety manembatsembana ny faharisian'ny vehivavy zany hiroso eo amin'ny firaisana ara-nofo ka aza mipetraka irery rehefa tsapanao fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy zany ny fiainanao amin'ny maha-vehivavy anao zany. Eo ihany koa zany ny hoe tokony mba manokana fotoana ho anao zany mba hoe hikarakaranao ny tenanao satria antoky ny ataontsika hoe fanananao ny herim-batana sy ny herin-tsaina hoentina
miatrika ny fiainana andavanandro hoentina miatrika ny tokantrano zany a ny fahaizanao manokana fotoana ho anao ary misy be deaibe zany ny vehivavy a izay miresaka amiko dia miteny fa tsy manam-potoana hikarakarany vatany tsy manam-potoana zany a mba hanaovany a zay zavatra mahafinafinaritra azy ka amiko dia atisoina goavany zay zavatra zay satria ny fotoana dia tsy misy ny fotoana raha ohatra ka tsy asiana ka anjaranao zany a no manokana ny fotoana ho anao satria iny ataontsika hoe prise d'élan na le fakana fisitahana kely ho anao ho an'ny tenanao iny zany a dia manome hery be deaibe ho anao zany a hoentinao a manome fitiavana bebe kokoa zany ny vady aman-janakao sy ny tokantranonao ka eo ohatra ny fanaovana masazy izay manampy dia manampy betsaka zany a ny vehivavy eo a ny fanaovana an'ireny sauna izay manala ny hatsembohana manala ny zavatra malotoloto rehetra ao amin'ny tenan'ny olombelona ny fanaovana bain tourbillon ny fanaovana massage amin'ny huile essentielle ohatra ny citronnelle ohatra ny ilangilangy ary ny jojoba izay azo atao ihany koa amin'ny volo ireo huile essentielle ireo zany a dia manampy betsaka